tonga soeto amin'ny tsaradia indray tompoko miarabanao ary nalasanao amin'ny mpanantsana ihany koa anjoy hatramin'ny farany. Tena tsaradia izay tetỳ amin'ny La Haute-Ville tetỳ atao amin'ny faritra Analamanga. Naka ny toeram-pizahatany tsaradia tamin'ny tendry amin'ny toraka ity ka nentin'ny ekipan'ny Kotanana ny tetiny tetỳ ambony tetỳ. Fantanina voalohany aloha inona ilay Kotanana? Ekotanana zany fivondronana mpanao asa tanana dia mpitartia dia olona mpikarakara trano fandraisam-bahiny na maison d'hôte. Dia miasa eto amin'ny faritra Analamanga zay dia anisan'ny mampiavaka anay zany amin'ny fikarakarana momba ny fizahatany maharitra. Any amin'ireo sehatra anankitelo ireo dia samy miezaka mitondra soa ho anazy ireo voalohany indrindra satria ireo olona mamelom-bady aman-janaka. Dia ankoatran'izay koa miezaka mitondra soa ho an'ny olona manodidina misy tsy hoe ny tenany ihany zany fa ny olona manodidina na ilay toerana lalovana amin'ilay fandendihana mitondra fizahatany ohatra na ilay olona mpanao asa tanana izay ao ampihofaniny na ihany koa ilay olona ampiasaina amin'ilay fandraisam-bahiny. Ny zaridaina Nandohalo no nanomboana an'ity. Manana izay mampiavaka azy tokoa ary ezahana ampasahivina ny taranaka ny fandimby, indrindra moa fa ampahalala ny vahiny mandalo. Tamin'ny voalohany izy tena hoe zaridaina ohatry ny hitantsika izao hoe fipetrapetrahana fa zaridaina nihaona ny mpanjaka sy ny olona teo ambany fahefana any hoe nanaovana kabary teto amin'ity toeran'ity ihany koa ohatra nanehon'ny mpanjaka Andrinampoinimerina hoe iza no andimy anazy eo amin'ny fitondrana avy eo any tena fomba ahafahany rehetra mihaona mihitsy izany ilay faritra anankiray Andohalo. Teto ihany koa talohany dia anisan'ny tsena izany hoe efa hatramin'izay zany ny faritra Andohalo rehefa natao toerana ifaneraserany ny olona karazan'olona rehetra na manahoana sokajy misy azy eo amin'ny lafiny ara-sosialy. Resaka tao hoe fizahantany matra fa raha mampiavaka zaridaina Andohalo zao raha oharina amin'ny zaridaina hafa eto Antananarivo dia mahitsika ilay fanariana fako. Misy ilay izy hoe misy ny zavatra azo ahodiny dia misy ny fako sy azo ahodina dia efa miavaka tsara ilay izy zany amin'ity faritra ity satria ho ampiasaina ilay izy rehefa avy eo misy asa tanana zany ohatra hoe na ilay sachet plastique na azo ahodina ho asa tanana dia azo ahitana volana indray dia anisan'ny mampiavaka zaridaina Andohalo zay raha oharina amin'ny faritra hafa ihany. Nanonidina ny vilo aty amin'ny toerana misy ny Jean Laborde ny tsaradia avy eo. Mahavarina ny fomba entin'ny ekipan'ny Kotanana mitarika mpizahatany, toerana tsy ampoizina sy vahiny no nandalovany. Araka ny hitantsika eo amin'ny soratra isy amin'ny fitadiana dia misy ora fangalan'ny olona rano fisokafana sy midiny koa. Dia fantatsika mantsy fa na eto Antananarivo raha hoe renivohitra Madagasikara vitsy ny olona manana rano any an-trano izany dia mba ahafahan'ny olona manana rano dia nataon'ny fanjakana moa zany toy nefa ny olana lehibe le fiporianan'ny rano amin'ny lakan'ny rano zany manimba n'ilay tontolo iainana eto manodidina eto an-tokotany satria jerentsika tsy misy hoe anina matotra zany lalina matotra fiporianan'ilay rano rehefa maka rano le olona fa verivery fotsiny eny amin'ny arabe izy dia manimba ny lalina dia potika indray le tontolo iainan'ilay fokotany. Dia izay zany rehefa mitondra mpizahatany dia manazava momba an'izay ihany koa sy manazava ho an'ilay olona mijery satria matetika rehefa mitondra mpizahatany dia betsaka ny olona mpivaliana hoe maninona no mijanona amin'ny toerana ohatra nytony tena toerana daba fanaripako na fangalana rano dia mampafantatra an'ilay olona hoe tsy voatery ny toerana manatantara efa fantatry ny rehetra ny hitondrana ny mpizahatany fa io toerana any amin'ireo faritra tena misy ny fiainan'ny malagasy.
izay ihany koa no ahafahana mitondra karazana hoe fanentanana ho an'ny olona mba haikoza an'ilay toerana izay andalova mpizahatany. Zay rehefa fizahantany zay ho an'ny fampandrosoana le mponina eo amin'le toerana ihany koa le izy. Dia miditra elakelan-trano tokoa moa izany tonga eto amin'ny fiangonana ambonina Tamarinana. Iza kosa no tsy ankafy sady fitazanana ny hakanton'ny tanàna Analamanga mianao anatin'ny tontolo mbola fiainana tsara. Fotsiny le tanjon'ilay tanàna ao anaty hoe fizahantany inona ihany koa mety hoe fomba entinareo ho an'ny olona manodidina eto Madagasikara indray dia fipetraka eto amintsika amin'ilay toerana faritra hoe zavatra ampianarina sy hanentanana amin'izareo mba hananana an'izay le tontolo iainana mahafinaritra moa ankoatran'ilay rano efa hitantsika teo. Anisan'ny efa fomba mahazatra ihany koa zany ao amin'ny ekotanàna le miala amin'le fanaon'ny olona mahazatra isaky ny manao fitsidiana fa misy zany zavatra manokana asongatina. Eto zany tsika dia mijery le ataontsika hoe panorama dia ao anatin'izay panorama zay ny anasongadinana an'ireo singa izay mampiavaka ny ekotanàna anisan'izany tontolo iainana. Eto zao tsika dia mijery dia mahita ny avokavoka ny Tananarivo. Avokaavoka satria eo ihany zao ny ahitantsika hazo ala kely ohatr'izao dia anisany hoe mampiaina an'ireny vohitra zany eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Dia ao anatin'izany ihany koa ny lemaka be tsy ny tatatra izay manana ny lanjany be da be tokoa ao anatin'ny tontolo iainana. Anisan'izany ny fitantanana ny rano eto Antananarivo renivohitra. Dia anisan'ny manan-danja ihany koa ao anatin'ny lemaka ny fisian'ny fefilo izay nampiova be da be ny endrika isehoany ny lemaka Antananarivo. Fa hafakely ny toy ny dita eto. Arao ange? Zay zao fikarama daholo zao. Mbola tsy Io ny asanareo? mavelona tsara ilay Hoentinareo aminay elakelan-trano ohatr'izao dia mpizahatany dia mahita ny ativolantsika amin'ireto olona manasa lamba basa eto reto, inona ny antony? Eo indrindra ny antom-pisian'ny ekotanàna mitondra ny vahiny miverina andavanandro malagasy. Dia eo ihany koa ny anentanana ny olona anankiray amin'ny fikajiana ny rano satria ohatr'izao zao misy fotoana ny olona mandefa rano foana nefa tsy mitsinjo hoe any amin'ny toeran-kafany tsy manana rano ny olona. Dia izay no anentanana koa ny olona hoe mba kajiana ilay rano ohatran'ny zareo zao atao anaty koveta ny rano dia hidiana dia alefa rehefa ilaina. Dia anentanana anankiray koa ny olona amin'ny resaka lakan-drano izay efa nilefahana teo ihany mba tsy hanary fako aty anaty lakan-drano satria raha vao tsy mitoriana tsara ny rano manimba ny tontolo iainana maimbo maloto ny tanàna. Raha tsara zany tsy hoe fitondrana vahiny fotsiny ihany le ataonareo fa sady mavetana ny olona le toerana ihany koa ao anaty tena andavanandro. Izay dia hoe fizahatany maharitra tsy ho an'ny vahiny ihany le zavatra ataonay zany fa ho an'ny tontolo manodidina mihitsy ho an'le eo an-tanàna. Dia niakatra ny totobatro ivoaka ho any amin'ny fitsarana fahiny ny tsaradia ka nandalo ireto trano-kambana izay nasongadinana ny mpizahatany fa efa nanana tao-trano nampiavaka azy isika malagasy ary matesa ny trano vitantsika. Ireto sary eto indray dia mitahiry ny rakitra ny anan'ny malagasy nanomboka tamin'ny fahampanjaka ka hatramin'ny fanjanahantany. Mpanakanto malagasy no niangala azy ity nolalovanay fotsiny rova manjaka ny adana izay efa diso fantatsika loatra angamba fa nitony ankeny ambony tsimina ny tsaradia teto amin'ny tsena Tsotra mahavahina be an'ala hitondranareo an'ilay mpizahatany rehetra dia ilay hoe ohatrany hoe ilay zavatra misafiritaka ao anatin'ny fiainantsika isan'andro hoe ilay aseho azy tsy ohatrany hoe mety arahirana be dia inona ny tena tianareo atongavana ao anatin'izay. Le tena tiana tongavana zany ampisehoan'ny matonle olona oentina mitoerana ohatr'izao voalohany hoe tsy hoe misafiritaka sa izay ny tsenantsika ohatran'izao izay mahatsika ny olona manko ny andafo ohatra na ny vahiny na mpizahatany zatra le hoe mandeha any amin'ny tsena lehibe ohatrany hoe supermarché dia anisan'ny aseho anazy hoe any amin'izareo malaza amin'izao fotoan'izao hoe mihinana zavatra bio zany hoe zavatra natoraly zany nefa ny antsika tsy izany izay fa ny antsika zavatra nambolena vitantsika eto amintsika ihany le vokatra naturel tsy ohatran'izany
tsy mila tsy amintsika zany zavatra fray foana miproposena ny olona mety hoe hita ohatran'izao le izy mety jerena indraindray mety hoe sao de hoe misafitaka nefa na zavatra asasana tsara io a zavatra madio a mahavelona dia izay koa anisany hoe fomba fiaina malagasy mihitsy raha teo amintsika efa io manko le tsena zany tsy hoe toerana fotsiny hividianana zavatra fa toerana fa ny olona fanerasena ohatry hitantsika amin'izao hoe mbola mitazona izay hoe mandeha miantsena ny olona dia manaroatra miresaka manaroatra hoe mifanena ohatra ny olona anankiroa miantsena dia miresaka kely inona vaovao ohatran'izay nefa tamin'ny andro nandrenam-ponomena dia voatanjony izay hatramin'izao dia izay nitantsika izay misy ilay tena seho anazy hoe nenety tsy hoe zavatra toerana angehy fotsiny amin'izao le izy fa tena manana mahaizana azy mihitsy dia manana ny lanjany eo amin'ny kolontsainanay le izy dia izay nasonjany fa raha tsy entina ty manko le vahiny indraindray le vahiny mety mieritratra hoe haute-ville tenena foana hoe tanàna taloha izay quartier historique amin'ny teny vahiny alatsina dia nefany tanàna miaina koa le satria trano fotsiny hita ety ambony aty na zavatra taloha be fa tena toerana miaina ahafahan'ny olona miaina tsara hitantsika ohatra misaraka teny zotra nandray lalana ho amin'ny faritra atsinanana ety amin'ny lahaody ity moka tena mbola azianana tsara ety raha ny rivotra mitsoka no resahana matazana tsara ny zava-maitso manadio ny rivotra ary anisan'ny reny ny taninan'andrano izay afaka mampiasa tsara ny rano entin'ny rika midina ho amin'iny faritra iva rehetra iny rehefa fotoam-pahavaratra nandray fidinana misotra ho aty am-bavahady mitafy izay avy eo vavahady mitafy tokoa manana ny tantara finosiny ny ara-tantara le vavahady zany a efa tany amin'ny fitombohan'ny taonjato fa 17 tany raha nakana analamanga ny mpanjaka Andrianjaka dia taty amin'ny taonjato fa 740 dia eto no toerana iandrasan'ireo vahiny ny hevitry ny Andriamanjaka zany hoe vonona ve le Andriamanjaka andray andry zareo vahiny na tsy afany miditra ao anatin'rova dia eto zareo miandry tamin'izany moa dia nisy ny vavahady 7 teto amin'ity vohatra analamanga ity fa ankehitriny dia ray sisa ny hitantsika ty eto ambavahady mitafy ity dia satria noho ny fivoarana be tabe nisy teo amin'ilay toerana raha mijery ato izao tsika dia hitantsika fa efa rakotra tanàna be le ady vory zany hoe efa nahitana fivoarana be tabe zany teo amin'ilay toerana ity zany sisa miandana dia ity sisa miandana amin'ilay izy anankifito ambavahady mitafy ity mihitsy ihany koa ny voalohany ity mihitsy ihany koa ny voalohany satria teto zany ny toerana anisan'ny janonan'ireo miaramila n'Andrianjaka raha naka ifampararahan'ny vaziny izy momba ny akany any analamanga dia nandrenina kely an-dalana nanehoana ny rakitry ny ela ny tsaradia ireo rarivato efa hatramin'ny taonjato faha-20 tany nefa dia tena mbola tsy mihontsina manoloana ireto rarivato vao narafitra taty aoriana izay no alaviran-dalana hitondran'ny ekotanànany mpizahatany mila atongozo sasany eo tavaviderina eto Andohalo toerana ny aingana ary misy ny trano ampiratina ireo asa tanana iangalian'ny mpikambana atao amin'ny ekotanana ihany tena kanto tokoa ny tolakandro ny tsaradia no nentina nyzahiny akato fotsy ka hatrany an-tanimena iny aleo fa ho tantaraiko amin'ny indray manaraka fa ny androany aloha dia saraketo sika tsaradia amin'ny herinan'io ary rary soa tompoko